kely amin'izao fotoana izao ohatrany hoe tsy de misy resadresaka mikasika ny tontolo iainana mihitsymihitsiny zany fa samy variana any amin'ny fanarenana, variana any amin'ny toe-karena, any amin'ny resaka ara-bola, fa ohatrany natao ambanin-javatra be ny resaka tontolo iainana. Ka tokony hampatsiahivina fa ilaitsika, tena ilaitsika indrindrandrindra tsika eto Madagasikara ny fanarenana ary ny fikolokoloana ary indrindra ny fiarovana ny zavaboary, satria efa maro ny zavaboary pirenena no efa lany tamingana, ho lany tamingana ary efa simba, indrindrandrindra ny resaka ala. Satria ny ala dia ilaitsika amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny zavatra ilaina tsotra toy ny hazo. Ny manaraka an'izany amin'ny resaka famokarana ara-sakafo, ireo hazo azo atao sakafo avadika ho sakafo, indrindrandrindra ireo hazo ilaina indrindra handrindra ny toetrandro eto Madagasikara izay miha-maina dia maina tokoa. Ka izay no mahatonga hoe ny resaka tontolo iainana ve tsy ao anatin'izao programa izao, sa mbola ao anatin'ilay fahasahiranana dia adino izany resaka tontolo iainana izany. Ka tsara no mampahatsiahy antsika rehetra fa ilaitsika ny fiarovana, ilaitsika ny fanarenana ary ny fitandrovana ary ny fikarakarana ny resaka tontolo iainana na ny environnement, indrindra ny rano sy ny ala ary ny biby, satria ireo no iankinantsika olombelona. Tsy maintsy miankina ary miara-miaina amin'ny zavaboary ny olombelona, na tiany na tsy tiany, mba halavrary ny fiainany tsirairay eto ambonin'ny tany. Ka noho izay zany lasa ohatrany misy fanaovana ankilany kely ny resaka tontolo iainana eto amin'ity ilay gouvernement aty. Ka mamatsy ahy tsarovy fa tena fototra iainantsika olombelona ny resaka tontolo iainana, indrindrandrindra efa manomboka ho lany tamingana ireo zavaboary na ny biby na ny hazo, ary efa manomboka ho karakaina ny faritanin'ny Madagasikara manontolo, betsaka indrindrandrindra ny torohala. Tokony asiana fijerena akaiky re tompoko ny resaka fandoroana ala, izay tsoika hoe izay mandoro ala mandoro tanindrazana. Ka tokony handraisana fepetra hentitra mikasika an'izay fandoroana tanety izay, satria mety ho rava tanteraka ny ala sy ny biby manan'aina eto amin'ny tontolo iainana eto Madagasikara raha mbola mitohy, ary raha tsy misy ny fanentanana any amin'ireny toerana lavitra mbola tsy ampy fahalalana ary tsy ampy fitaovana hiarovana ny ala ireny, ary raha mbola tsy misy ny fandraisana fepetra tsy atao ambanin-javatra, satria ilaitsika ny tontolo iainantsika, satria harena azo ampidiram-bola na resaka amin'ny resaka fanaovana fanodinana an'ireny ravin-kazo azo atao fanafody fitsaboana, azo amidy amin'ireny firenena mankany ivelany. Ao koa ny vokatsoa azontsika eo amin'ny resaka fizahan-tany, izay azo atao mihitsy ny mitrandraka azy ary mety hampiditra tombotsoa be dia be ho an'ny Madagasikara raha ohatra ka voaritsika ary voakarakaratsika ireo resaka tontolo iainana misy eto Madagasikara. Tsarovy fa i Madagasikara dia anisan'ny firenena manana ny zavaboary tsy misy any amin'ny tany hafa ary tsy misy any amin'ny firenena hafa. Ka tsarovy izany fananan'i Madagasikara, izany fananantsika izany, mba ho tandremana ary mba ho kolokoloina, ary indrindrandrindra mba harovana, ary raha azo atao dia ny mampitombo azy.